eo amin'ny tontolo ny famantarana ny toetry ny andro kosa indray ho tanterana ny 13 hatramin'ny 18 jolay ho avy izao eny amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina ny atrikasa ho fametrahana ny lasitrasa-pirenena momba ny toetrandro na mise en œuvre du cadre national pour les services climatologiques. Ho tanterana ny 13 ka hatramin'ny 15 jolay ho avy izao eny amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina ny atrikasa ho fametrahana ny lasitrasa-pirenena momba ny toetrandro na ny mise en œuvre du cadre national pour les services climatologiques. Tanjona amin'izao atrikasa izao ny fanatanterahana ny soro-dalana sy ny drafitrasa amin'ny fametrahana io lasitrasa-pirenena ho an'ny sampandraharaha misahana ny toetrandro io. Mieritreritra ny ametraka io lasitrasa-pirenena io i Madagasikara araka ny fangatahany fikambanana iraisam-pirenena momba ny toetrandro. Atao io lasitrasa-pirenena ho an'ny toetrandro io mba hahazoana vaovao misimisy kokoa momba ny toetrandro ka ho ampiasaina ho fampandrosoana ny firenena. Mba hatongavana amin'izany dia ilaina fantarina aloha ny lasitrasa maneran-tany ao amin'ny faritra iray ao amin'ny firenena iray. Ireo sampana rehetra misahana ny toetrandro mba ahafahana mametraka ity lasitrasa ity ary avy eo ahafahana mametraka drafitra momba ny toetrandro. Araka ny tolo-kevitry ny firenena mikambana ary eo ambany fiahin'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny toetrandro nandritra ny feonambe iraisam-pirenena momba ny toetrandro izay natao tany Genève ny taona 2004 dia nanaiky ireo mpandray anjara rehetra fa tokony hapetraka ny lasitrasa iraisam-pirenena momba ny toetrandro mba hanafahana mandray fanapahan-kevitra amin'ny fanandrify amin'izany. Sehatra efatra ny tena miankina betsaka amin'ny toetrandro dia ny fambolena sy ny fanjarian-tsakafo, ny rano, ny fahasalamana ary ny fampihenana ny loza voajanahary.